Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra isika tsiraray avy andro maraina. Ny lohahevitra rahantsika eto dia ny ampitondraina ny lohateny hoe mianatra miatrika. Alleluia. Raha ny tokony ho izy dia aofaofao ny tananao fa tsy fahazarana ilay izy tsy fahazarana ilay izy fa fovonina hiatrika an'Andriamanitra, mianatra miatrika. Eto ambony tany misy zavatra tsy maintsy hatrehana. Rehefa miala eto ambony tany ianao vao tsy misy zavatra hatrehana intsony. Fa raha mbola eto ambony tany ianao dia tsy maintsy miatrika. Raha tsy mahay miatrika nefa ianao dia hoenjana. Satria tsy azonao elana ilay izy fa tsy maintsy affrontenao, mila surmontenao. Izany hoe mila ioarana. Ohatry ny ahoana ny fiatrehana ny ara-bola amin'ny maha kristianina. Mianatra miatrika. Voalohany mampianatra antsika Andriamanitra ny atao hoe antom-pisiana. Dikany hoe antom-pisiana dia inona no ilana zavatra anankiray. Korintianina 2:7-10. Eo no anomboantsika azy andro maraina. Korintianina 2:7-10. Tadio tsara fa raha vao mianatra ianao dia misy zavatra tsy hainao taloha lasa hainao. Ary ny zavatra tsy hainao ka nampatahotra anao dia lasa tsy mampatahotra anao satria fantatrao amin'izay ilay izy. Ny orooro sy ny tahotra mialoha amin'ny fanadinana dia teraka avy amin'ny fisalasalana fa misy zavatra tsy voafehy tamin'ny lesona izay nomena. Fa raha ohatra ka hainao daholo ny lesona, tsy matahotra examen izany ianao. Dikan'izay zava-poana izany ny fatahorana examen, teraka avy amin'ny tsy fitandremana sy tsy fiomanana fotsiny satria zavatra adinina, zavatra efa nomena. Hoy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ndao miara mamakitsika fomba afisy eo ambony ilay isa 2. Ary izay manome vo ho amin'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy ahabe ny vo afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Amen. Misy version teny frantsay ve eo amin'ny ando? Trano teny anglisy aloha ohatran'ny nazalahy. Au nom de Jésus, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Io teny io dia ampianatra antsika hiatrika ny zavatra ataon'Andriamanitra eo an-tanantsika mba ho averintsika eo amin'ny antom-pisiany le zavatra nataony eo an-tananao. Eto amin'ny Baiboly dia milaza fa zavatra roa no omen'Andriamanitra anao isaky ny manome zavatra izy eo an-tananao. Ataontsika hoe raha vola to dia itsiko be izy hoe resaka ara-bola ohatra. Dia izao misy vo natao afafy ary misy mofo natao hohanina. Dikan'izay misy tokony hafafy foana avy ao anatin'izay nomen'Andriamanitra. Ary misy tokony hisitrahana. Zay ilay hoe mianatra miatrika ianao satria raha tsy fantatrao izay dia lasa laninao daholo ny vo rehetra. Lasa ataonao mofo ilay vo. Nefa ny antom-pisian'ilay vo tsy hohanina fa ho afafy. Ary ny antom-pisian'ilay mofo tsy afafy fa hohanina. Andriamanitra zany tsy hoe manery ianao ka izay omeny ianao dia faly ery izy rehefa tsisy inona intsony eo aminao. Tsy izay. Fanzarainy roa mazava tsara ilay izy. Omeny ilay izy dia ianao no misokatra avy amin'ny révélation fantatrao hoe Andriamanitra rehefa manome dia maninona? Misy semence dia misy pain. Misy vo dia misy mofo. Misy vo dia misy mofo. Ny fifantohantsika nefa dia tsy tokony any amin'ilay vo. Eto amin'izay ilay rectifiena ilay izy. Misy zavatra mila intsy eo anatin'ilay fotom-pisainana. Satria lasa mivoaka ny trantsika dia misaina hoe inona ireny vo tokony hafafiko
Satria inona reny vokatra tiako jinjainy e? Raha maremarika ianao zany teny zany dia mbola mampitodika ny zavatra ho ataonao ho any aminao. Nefa ny zavatra ampianarin'Andriamanitra raha vao mitodika any aminao ny zavatra ataonao dia tsy mahomby sady tsy maharitra. Fa raha vitanao no mampitodika ny zavatra ataonao ho any amin'Andriamanitra dia mahomby be eo. Ny fifantohantsika tsy tokony any amin'ilay vo tokony hafafy, fa any amin'Andriamanitra nanome an'ilay vo. Mifantoka amin'Andriamanitra manome vo. Isaka misy zavatra tonga zany eo an-tananao dia tokony mahatsiaro an'Andriamanitra ianao nanome anao zavatra eo an-tananao. Dia misy zavatra teraka ho azy ao anatinao. Iza moa ilay Andriamanitra nanome vo? Ao amin'ny Matio 7:7 dia nanome fanoharana Jesosy nanondro ny tenany se présentena mampafantatra antsika hoe izy. Narany tompo ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny vo tsara dia ny zanak'olona. Isan'ny hamantarana an' Jesosy zany dia izy mpamafy vo tsara. Asa tokony hanahafantsika azy ny famafazana. Isaky mijery an' Jesosy zany ianao dia tokony mahatsiaro hoay Jesosy mpanjiniko mpamafy. Zany atao hanahaka an'izay asa mpamafazana izay mila mamafy azy zany. Le izy zany tsy hoe fitaom-panentanana mba hamafy ianao fa misy projet ny fiangonana. Raha vao izay ny méthode sy ny ampiasaintsika dia diso eo am-panaovantsika. Ary diso ilay mpanentana. Satria tsy avy amin'ny asa ny mahatonga anao tokony entana, fa avy amin'ny fahafantaranao fa ilay Jesosy nasaina mpanjinao izay mihitsy izy. Vao mivoaka izy dia te hamafy vo tsara any amin'izay alehany sy any amin'izay andehanany. Tsy normal zany raha vita ny journée tsy namafy ninninina ianao nefa ianao mpamafy. Ohatran'ny hoe resaka arabolana resaka tamin'ny voalohany fa mizavatra be dia be, tokony mamafy teny tsara ianao, mamafy réaction tsara ianao, mamafy zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Zao anefa tsy ny fanahafantsika ilay asa mpamafazana ny tena mibahana be ao am-pon'Andriamanitra, fa ny fanahafantsika ny toetran'i Jesosy eo am-pamafazana. Zao zany, tsy famafazana ny titran'ilay andro amin'ny maraina, fa mpanjino Andriamanitra. Raha fantatra fa mpamafy izy, tokony hanahaka azy ianao, dia misy zavatra tokony ho fantatrao ho azy ary tokony hataonao ho azy. Dia ahoana zany pastera ilay zanak'Andriamanitra tsy mamafy ireny? Dia tsy haiko. Satria tsy mibanjina an' Jesosy izy zany, ka Jesosy mpamafiko. Azontsika ve? Tena akaikinao. Tsy noho ny amin'ny projet amin'ny fiangonana hoe, tsy noho ny amin'ny fijinjanao hoe, tsy izay ilay izy, fa vokatry ny fibanjinanao an' Jesosy. Aika Jesosy mpamafy hoe, dia tokony manahaka ho azy ianao. Mampatahotra mantsy mitory an'ity famafazana ity, tsy tokony ho toriana ny famafazana. Eto samy mazava be, tsy tokony ho famafazana ny tsaroanao miala eto. Fa Andriamanitra jerenao izy dia tokony manahaka azy ianao. Zany hoe raha mamafy ianao satria manahaka azy, tratra ny objectif. Fa raha mamafy ianao satria te ho tafavoaka, tsy tratra ny objectif. Hitanareo, ny mamaky an'Andriamanitra tsy any amin'ilay anao manao an'ilay izy. Andriamanitra zany tsy any amin'ilay atao fotsiny dia hita eo avy eo e. Fa any amin'ilay fonao mihitsiny, tia ny fankahita amin'ilay méthode mahafaly azy, fa tsy ilay résultat mahatery antsika. Androany zany tsy hanao an'ilay hoe mamafaza fotsiny dia hita eo e, tsy izay. Fa amboary tsara mihitsy ny ao anatinao mba ho eo amin'ilay tena ilan'Andriamanitra azy, ilay fomba hijoroanao amin'izay ilan'Andriamanitra ny tananao, satria tonga saina ianao amin'izay ilan'Andriamanitra an'izay eny tananao. Inona ny ilana ny tananao? Mandray. Dia inona zany ilay mahasambatra kokoa manome no mandray? Manome. Atao inona ny eny tananao? Hafafy. Dia inona zany ilay teneny teo misy mofo tokony hohanina? Dia misy koa hohanina. Mila averina zany ilay antom-pisiana hoe ny eny tananao, ataontsika hoe amin'ny ankavanana hafafy, amin'ny ankavia hohanina.
ohatry ny ahoana ny toetra an' Jesosy rehefa mamafy. Zay zao no tena miinteresse atsika. Zay moa tonga atsika mila mibanjina an' Jesosy, manahaka azy. Luc 6:35 aminaran'i Jesosy. Fatiava amin'ny fahavalonareo, manaova soa, mampisambory, azakivona amin'inona amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avy indrindrinareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Dia misy fanampiny kely eo hoe manina ozy izy? Tsy voasoratra ato izay. Ho an'izay manana baiboly na misy suitiny kely zay anaty parenthèse. Tsisy ny anareo. Eo amin'ilay hoe aza kivona amin'inona amin'inona dia misy tohany hoe aza manantena valiny. Io le aza manantena valiny io le agape avy any anatin'ny fonao miseho eny amin'ny tananao. Raha vao manao zavatra ianao zany manantena valiny dia efa tsy toetran'i Jesosy izay. Tanareo amin'izay tsy any amin'ilay hoe manaova fotsiny, tsy any amin'ilay manao fotsiny fa any amin'ilay hoe mialohan'ny manao zavatra ataovy azo antoka fa mety le fo mba ho voaray le atao. Eto Jesosy mampianatra hoe mianara ny toetrantsika zanak'Andriamanitra mba ho tonga zanaky ny avy indrindrinareo izy. Fa ny fombantsika zay. Ny fombantsika rehefa manao zavatra dia manao tsy manantena valiny. Raha eo amin'izao tontolo izao izy dia hoe volontaire na hoe bénévole. Fa raha bénévole fotsiny indray dia maty antoka. Fa raha bénévole ho an'ny tompo dia tsy maty antoka. Mazava nga mazay? Mianatra zany tsika manao zavatra tsy miandry tambiny. Tsy avy amin'ny tambiny no anaovana zavatra manjary tsy agape. Tsy avy amin'ny valiny mahatonga antsika hanao zavatra manjary tsy agape. Tsy isika manao zavatra fa le agape na tsy manao ninninina ary. Aleon'Andriamanitra to dia tsara fo be ianao fa tsy manao ninninina. Toy izay manao zavatra mihetsika, mamafy, mampiasa ny tanana nefa ny toe-panahy mety tsy milamina. Tena akaikinao mianatra miatrika hoe. Korintiana faharoa toko 7:7 ihany koa dia izao voalaza aminaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy ianao arak'izay ininy fony avy. Tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Tsy tokony hisy pression. Raha voarenao zany hoe ohatry mifanery izy zany dia aza manao. Satria tsy izay le tian'Andriamanitra ho raisina avy any aminao. Tsy hoe fanomezana noterena fa fanomezana ampifaliana. Toetra voalohany teo fitiavana. Toetra faharoa fifaliana. Inona le toetra voalohany? Fitiavana. Ahoana ny fiseho le fitiavana? Le toetra fitiavana manao tsy manantena valiny. Raha vao ianao tsy manantena valiny, Andriamanitra manantena valiny ho anao. Nahita an'izany teo amin'ny fiainam-panimpoko. Tamin'izay mety ho fanimpoko kely nanarahako an'i Jesosy. Miainga maraina dia mandeha fotsiny. Nisy taona tamin'ny fotoana mpanomboan'ity iraky ity, miainga maraina amin'ny 7 alina vao moa tsisy ininona, tsy hoe misy inona na hoe misy inona tsisy ininona. Tsisy hoe firena mitsisy izany. Mandeha fotsiny. Miaino ve tsika? Mila vitatsika mamolaka ny ao anatsika tsy hitovy fomba fijery amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao rehefa anao asa dia izao no anontaniany voalohany. Ohatrinona ny karama mba jereo zany vao mitena hoe ty misy asa ohatr'izao tsy anontaniana akory le asa ve hainy, le asa ve ho vitany. Tsisy an'izay ohatrinona ny karama. Avy eo mitena izy hoe le asa ny pilote, haiko za tsy manana pilote fa ohatrinona fotsiny karama aloha. Maika any amin'ilay vola ho azo nefa le izy tsy hay. Misy zavatra visy mila fenoana satria manky le izy. Ny prinsipan'i Jesosy, ty misy zavatra tokony atao, afaka ataonao ve? Dia mety hiteny ianao hoe fa inona ny tambiny? Dia meme fotsiny Jesosy tsy mamaly ianao.
izy ve dia tsy mahalala ny tokony ataony raha tena manao zay tokony ho atao fotsiny ianao. Raha misy ny tena marina Jesosy, raha misy ny tsy anadiny valopity izany Jesosy, fa ohatrany hoe misalasala ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao isaky ny manontany hoe inona ny valopity ho azo ka raha manao an'io a. Tena akaikinao tsy fanontany zany hoe tsy mahafantatra an' Jesosy tsika zany mahatonga metraka fanontaniana hoe raha miala amin'ny sigara dia inona nataonao amiko? Dia anjely ny amaly anao raha miala amin'ny sigara ianao dia ianao ny salama. Aka rehefa mifoka sigara ianao dia tsy voan'ny Covid hono. Iza nanoratra an'izay? Olona mpifoka sigara nanoratra an'izay. Misaina rehefa mamaky zavatra soratan'olona. Tsy haiko razonareo ve le izy. Le fandresendaritra le olona no ampitainy ho toy ny ohatrany hoe document scientifique. Rehefa maty ny Covid avy eo dia tsy sigara nahafaty azy fa Covid. Satria tsy mandresy lahatra hoe ratsy le izy. Misy zavatra ratsy ane reto tsy tokony hoe andresena lahatra anao. Raha misy hoe mousse au chocolat dia eto akaiky eto misy tainalika mitovitovy ny paoziny. Dia mila entanina ve ianao hoe ty azo hohanina dia ty tsy azo hohanina. Tena mila hoe aza hohanina mody tena mila atao an'izay ve ianao? Saina kely fotsiny ianao, mampiasa orona fotsiny dia tokony misy décision tonga ao anatin'ny fonao hoe ohatrany tsy milamina ity. Ohatr'izay ny tokony hiatrehanao fahotany. Miverena ato Baiboly, iza ny roboka atao ka tavavoaka? Fitsangajangana, iza daholo ny roboka atao fitsangajangana ka tavavoaka? I Abrahama, sahirana nandroka zanaka taty aoriana. Jakoba, sahirana nitaiza vehivavy efatra. Iza koa? Josefa, tsy sahirana tamin'izany satria anankiray ihany anazy. Salomona, olona efa lehibe no lasa olona lehibe nomena fahendrena ny lasa dala satria nanaraka n'le vadiny 900. Vady ray ary reto efa igerenany anankiray ao an-trano. Ohatry ny ahoana ke ny fomba nitantanan'ny Salomona n'izany 900 zany. Mino fa nampijanona an'ireo vehivavy reto dia satria mpanjaka sy mpanankarena izy. Fa nanenarandreo ary mety tsisy tadidiny fa numéro sisa. Dia izany ve ny fiainana hoe numéro ve ny etsonao ny olona miaraka aminao ao an-trano? Rehefa tena mandinika ianao tsy zany ny fiainana. Tsy zany ny fiainana. Amin'ny fitiavana tsy manantena valiny. Amin'ny fifaliana tsy mandre pression. Zay mahatonga antsika eto rehefa vita ny fotoana afaka manao fanatitra ianao fa tsy voatery raha senarenao hoe tsy misy. Tsy misy zanyko. Ny antenaina mba hisy. Ny antenaiko ihany koa amin'ny fotoana misy mandalo ny tananao mba ho tsaroanao hoe misy tokony alefa amin'iny koa. Fa tsy zay tonga dia lasa daholo dia tsy manana foana. Misy ihany tao fa lany. Lizany reto. Le tenen'Andriamanitra ny angatsika fa tsy hoe mitazana ny anatin'ny poketranao ay. Ny tsy fahafantaranao an'ilay izy mahatonga anao mihinana an'izay tokony ho alefanao. Dia isaky ny tonga le hoe tsy voaterinao fanatitra dia ohatran'ny mitsahatra zany ianao. Amin'ny voalohany mety azo ekeny zay. Fa tokony ioaranao zay hoe Andriamanitra amin'ny fivoriana manaraka zarangamba tsy maintsy hanatitra an'izay mba hanjarako. Na tsisy anentana aza. Ny hamantarana hoe tena efa ao anatinao ilay izy. Vita ny rava eto. Ianao manontany, faiza ilay mpitady fanatitra totrony tsy nandalo teto amiko? Fahatelo. Matitoko 4:4 ho Jesosy. Mba atao ao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly ianao. Zay no mahatsara ny boksa atsika tanana fotsiny mitsofoka dia tsy fantatra ohatry inona nalefanao tao. Satria aoka ao Andriamanitra rery mahafantatra inona ny nataonao tao. Fa ny fiangonana indray ny fetsifetsy atao plateau mba homenatra ianao sao dia manome kely. Faneriterena zany. Manao ihany ilay olona fa tsy afifaliana. Amin'ny famenarana hoe ingandrina hono dia iny ihany nomeny. Dia menatra dia mody mahame be dia be nefa tsy tena izay ny any anatin'ny fony. Dia sady tsy mifandray amin'Andriamanitra izy no mamitaka an'ilay olona koa ianao. Atao fotsiny izay eritreretinao an'Andriamanitra dia anao sy Andriamanitra iny koa.
Manaova zavatra miafina. Ty zany a tena ilana n'le toetranao taloha. Le manao zavatra miafina. Ay nisy ilana n'iny ihany kay. Rehefa manao famafazana sy fiantrana. Be dia be tamin'izay nataon'i Jesosy ny voatantara. Fa mino fa misy zavatra be dia be tsy araka ny mpianatra tamin'izay nataon'i Jesosy tao. Satria Jesosy miteny hoe misy zavatra izay nataoko tamin'ny tanakavana tsy fantatry ny tanaka. Misy zavatra zany tao tsy araka ny mpianatra. Satria tsy any amin'ilay ho fantatry ny olona fa mpanome, fa any amin'ilay fifaliana manomena tsy ho fantatry ny olona aza. Izay toetra izay no atao hoe manetry tena. Tsy tia seho. Tsy te ho fantatra akory hoe nanao ninninina. Menara miatrika. Terekekinao ianarana zany fa tsy tonga ho azy hoe. Zay no mahatonga ny eto amintsika tsy vakiana hoe fianakaviana ihany nanao an'izao. Manjary tapitra hoe mivalim-pity anao. Lefa azy fotsiny. Zay renao a. Satria Andriamanitra no tahafinao. Manome ampitiavana tsy manantena valina. Manome ampifaliana tsisy pression. Manome mangingina tsisy trompetra. Trompetra banjintsika amin'ny farany fa tsy eo am-panomezana. Jakoba 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara ary rahalahy mandra-piavy ny tompo indro mipiasa tany miandro ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahajony ny ranorana aloha sy aoriana. Mila manam-paharetana ianao. Zany toetran'i Jesosy daholo. Zay mahatonga Jesosy tsy mety kivy aminao. Manam-paharetana izy satria namafy izy teo amin'ny fiainanao dia fantany fa tsy maintsy hijinja izy eo amin'ny fiainanao. Mpamafy no isan'ny anaran'i Jesosy fa mpijinja ihany koa. Korintiana 2:7 Ty zavatra important anankiray koa mila fantaritsika rehefa mibanjina an' Jesosy tsika. Ny anaran'ny tompo ka dia tsinitsinina izay mamboly. Hitanao amin'izay? Raha eto zany ny anentana anao hoe mila mamboly ianao, mila mamafy ianao, mila manome ianao, dia hozy izy Paoly tsinitsinina izay toriany olo io. Tsinitsinina izay mamboly. Tsy any amin'ilay fambolena le izy. Na izay mandena. Fa to dia nampitodika Paoly hoe Andriamanitra izay mampitombo no izy. Tsy herin'ny famafazana zany resantsika eto. Fa herin'Andriamanitra mampitombo izay nafafinao. Mety ho mpamboly ikoizana isika. Fa ny miantoka ny vokatra miakatra avy eo dia Andriamanitra mampitombo ny nafafinao. Matthieu 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Be ny vokatra ny piasa ny vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany ny piasa amoro ny vokatra. Andriamanitra ny tompony graine. Ary Andriamanitra ny tompony vokatra fruit. Le tamin'ny voalohany teo mifantoha amin'Andriamanitra manome graine dia ataovy ny antom-pisian'ilay graine. Ny graine raha voa tsy afafy dia lasa graine. Lasa aretina andoina rehefa tsy afafinao satria tsy natao ho tazominao eny. Tsy natao ho hanina eny. Ny antom-pisian'ny biby aloha haingon-trano ao an-trano. Fa tsy kali-pneu rehefa mampanina ny fiara. Azonao ve? Ny zavatra anankiray dia misy antony ilana azy. Ny zavatra eo an-tananao omen'Andriamanitra raha mibanjina an' Jesosy ianao dia izy efa miteny misy antony ilana an'ilay eo an-tananao. Ary tsy miankina amin'ny fandresen-dahatra ao. Fa Andriamanitra nefa miteny meloa hoe misy amin'io graine ary misy amin'io fruit. Zany hoe ilay graine natao afafy, ianao tsy mamafy fruit. Hatreto aloha. Mifantoka amin'Andriamanitra manome an'ilay izay miteneniny fa natao afafy satria izy mihitsy mpamafy. Kisaky ny tafaverina ny masonao mijery an'i Jesosy hoe hoay Jesosy anie mivoaka mamafy. Za koa zany tokony hamafy an'izay napetrany tao an-tanako tsy ahy fa azy natao ho afafy satria izay no ilana an'ilay izy. Ianao zao raha omena zordira dia ty ario. Dia tsy ho tazominao mihitsy anaty poketranao. Ohatr'izay mihitsy hoe ty voty ndana afafy.
dia tsy tokony hotazominao koa iny eo amin'ny fiainanao. Mianatra miatrika, mianatra mino. Raha vidy zao fotoana maraina izao amin'ny vavolombelona sy teny ka ianao mila mamafy ny tsaronao dia tsy tafapita zany ny afatra. Raha zay lesona tafajana tony fona hoe zaho mila mamafy dia tsy tafapita zany ny afatra. Voalohany maneho fanetretena fa avy amin'Andriamanitra ny voafafinao. Aza tonga milaza amin'Andriamanitra toy ny manatitra zavatra goavana satria anazy ihany io entinao io. Aza mitaky ninninina satria ilay vokatra koa mbola izy manome an'io. Ary izy mampitombo dikan'izay tokony hampifamatotra amin'Andriamanitra bebe kokoa na le voa nataony eo an-tany tokony hafafy na le vokatra ampitombony ho tonga eo amin'ny fiainanao. Ataovy mampitombo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra bebe kokoa ny fitondrany anao hatreto. Ny tena marina zany tsy hoe manome ianao fa mamerina. Raha za zao nirahana hoe ty misy 10 000 ariary dia midina amin'ny supérieur ambany dia mividiana le entier 7 990 ariary. Dia avy mividy an'iny dia tsy zany indray no mitenen'ilay olona naniraka hoe ty omeko anao ty voly ty. Famerina io zany Raha hohaninao iny famerim-boly iny dia mpangalatra ianao. Mamerina ny famerim-boly iny ianao tsy manome ianao fa mahatoky ianao. Raha manome an'ilay ronono ianao tsy avy aminao iny fa ilay olona naniraka ny tompony iny. Tsy haiko azonareo ve dikan'izay dana misitrika rehefa irahana fotsiny. Tsy dana misitrika tsy hita miaraka amin'ny vola sady tsy miverina miaraka amin'ny entana tokony hovidiana. Tsy izay karazana fisitrihan'izay. Fa dana misitrika fa tsy misy avy aminao fa ny zavatra rehetra avy aminy. Mety akamafy tsara le hoe izy avy aminy. Raha vao tsy tafaverina ny ao anatsika hoe avy aminy dia diso ny méthode hiatrehantsika. Lasa vidy varotra mibetsaka. Zay manao be, mahazo be. Nefa tsy izay ny tenenin Jesosy. Zavatra tenenin Jesosy dia zao arak'izay nananany no ahitan'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana ny fony. Raha ny fanaterana dimy tsisy manatitra dimy goavana zany. Satria ny dimy mitovy daholo amin'Andriamanitra, samy hampafolo an'izay nitahinanao. Tsy any amin'ilay valeur ilay sy amin'ilay fatokianao namerina an'ilay izy satria fantatrao fa avy amin'Andriamanitra izy ary anjara an'Andriamanitra tokony haverinao aminy. Raha mbola miady hevitra ny amin'izay ianao tana mitady ao anatin'ny hvkl-mission events ny fampianarana momba an'izay fa tsy ho vitantsika eto ny amerina an'izay. Tsy tiany olona zany nefa tsy maintsy resahana satria mampety azy ilay izy. Ny tena marina zany tsy isika manome fa isika mamerina an'izay azy. Tsy famafazana nentan'ny fijinjana fa famafazana avy amin'ny fijerenan'i Jesosy. Raha ohatra ianao zany mamafy tsy avy nijeren'i Jesosy dia za mbola mamafy aloha fa tsy izay ilay izy. Fa raha avy nijeren'i Jesosy ianao dia renao mihitsy hoe inona ny tokony ataoko an'Andriamanitra dia ataovy amin'izay. Faharoa, ny antom-pisian'ilay voa amin'ilay famotinana, ny antom-pisian'ilay voa dia izy ho afafy. Zany hoe rehefa mamafy an'ilay voa tokony afafy ianao dia tanteraka ny antom-pisian'ilay voa mijanona eo zany ary faly be anao fa vita ny antom-pisiany. Tsy haiko razonareo ve zany? Ny antom-pisian'ilay voa izy ho afafy. Hatreo dia efa tian'Andriamanitra isy fifaliana ao anatinao hoe tanteraka amin'ny antom-pisian'ilay voa. Fa tsy hoe tsy misokatra ny ao anatinao hifaly raha tsy mivadika vokatra izy. Tsy izy mivadika vokatra voafaly ianao fa ianao mijoro amin'izay asain'Andriamanitra ataonao dia efa faly ny any anatinao. Ianao matanteraka ny antom-pisian'ilay voa. Ny antom-pisian'ilay graine afafy. Ny antom-pisian'ilay fruit zaraina. Matio 10:9. Sitrano marary atsangano ny maty diovy miboka voay ny démonie. Efa nahazo maimaimpona nareo ko manomeza maimaimpona. Prinsipa ny fahasoavana eto tsy maintsy resahantsika satria Jesosy dia nitondra fahasoavana tamin'ny testamenta vaovao. Avy amin'izay nomen'Andriamanitra antsika maimaimpona dia misy tokony omentsika sy zaraintsika maimaimpona. Ny antom-pisian'ilay fanomezan'Andriamanitra anao dia izy ho zaraina. Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra zany rehefa zaraintsika dia mitondra fanasitranana, mitondra fananganana, mitondra fanadiovana, mitondra délivrance. Andraso are. Inona re zany
nazo maimaimpona ianao tokony manome mamaimpona. Ianao zany rehefa mahazo dina ny andrasan'Andriamanitra manome anao. Dina tokony andrasanao zany efa nomeny ianaoko. Ny antom-pisiny le fanomezana tsy hoe mba omena ndray, tsy izay le resahana eto. Izy tsy niteny hoe manomeza dia omeko ndray, fa izy hoe nomeko ianao dia manomeza avy amin'izay nomeko anao dia eo le ilako an'le izy eo. Dikan'izay tsy ianao no ampahorian'le hoe oviana iny no mivaly, satria tsy mivaly n'iny no tian'Andriamanitra imasoanao, fa izy efa nanome dia tokony hanomezanao le zavatra efa nomeny ianao. Raha irana any amin'ny fonja ianao zao dia manao sakafo tsika dia mizara sakafo any amin'ny fonja. Nahazo maimaimpona tsika dia mizara maimaimpona. Dia le voafonja ve dia ho takianao hoe nanome an'iny dia ina zao ny afaka omenao afaka firy andro viry anao no mivoaka. Izy ary mbola aoko. Izy moa ianao zanak'izy ianao manana havanana ve ianao? Tsy izay ny antom-pisin'le tsaramaso nandrahoana ka. Ny antom-pisin'le tsaramaso nomen'Andriamanitra dia zaraina ho an'le olona mila an'izay ara-potoana. Dikan'izay raha azon'le olona le izy tanteraka ny antom-pisin'le tsaramaso. Tsara le tsaramaso le andrahoana tonga dia le mitamba be anaty vilany be reny. Principe grâce avy amin'izay nomen'Andriamanitra dia tokony ho zaraintsika maimaimpona. Tsy hoe manome sitrany ahay mba hahazo, tsy izay le izy, fa manome satria nomen'Andriamanitra. Koa azonareo ve zany? Ataovy azo. Dia amin'izay fotoan'izay rehefa miatrika miaraka amin'i Jesosy ianao, tsy ho diso ny fomba fiatrehanao. Tsy kodikody masonao hijery fa inandray valim-pity an'iny zao, inandray zao valim-pity an'iny, inandray zao valim-pity ny zavatra nataoko androany iny. Tsy valim-pity le izy fa ianao mihitsy no mijoro eo amin'izay nomen'Andriamanitra anao. Matoa ianao men'Andriamanitra sakafo azy misy tokony zaraina amin'iny. Alleluia. Toy isika. Ny fanantenantsika tsy hoe enganie mba hijinja, tsy izay, fa enganie Andriamanitra mba hanome isy afafoko. Azontsika ve? Enganie Andriamanitra mba hanome mba isy ho zaraiko. Fa tsy hoe hizara androany, enganie mba hitan'Andriamanitra ny fizarako, mba hamaliny aminy le fizarako. Ianao efa karakarain'Andriamanitra fa mba fitsinjovanao ny manodidina sy ny hafa. Asan'Apôstôly 20:35 dia manambara amin'anaran'i Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Galatiana 6:9 aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ny fiandrasana fijinjana tsy mahazo reraka. Fomba iandrasana manao soa. Dia toetra daholo le izy. Ianao zany rehefa mijoro eo amin'izay asain'Andriamanitra ataonao dia tsy mahazo reraka fotsiny ianao. Tsisy tokony hampareraka koa e. Ny mampareraka rehefa tsisy tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Zay. Fa tsy ny zavatra misy na zavatra tsy misy. Ampiaingana izay misy eo aminao na faran'izay kely ary, ozy ny révélation. Dikan'izay tsy misy mareraka zany. Fa lasa reraka rehefa adio izay révélation zay, dia lasa miverina manisitsika hoe mofo ray ve dia ampy ampisakafoanana olona rivo. Dia mavesatra izay lasa miteraka fahakiviana, fanahiana, tahotra. Nefa amin'Andriamanitra mofo 5 tsy omby 5,000, mofo 7 tsy omby 4,000. Dikan'izay tsy avy amin'ny isan'izay engana fa miankina amin'ny isan'izay ho zaraina. Ianao zany tsy fetsifetsy hoe mofo 5 dia nahavokisana 5,000. Raha mofo 7 zany tena mety ho avokisana tsy omby 7,000 toy izay Andriamanitra hoe tsy ilaina 7,000 le olona milahatra ary 4,000. Dia atao inona fotsiny mofo 3,000. Ao an-trano indray mofo mihoatra 3 efa tsisy mihinana. Tanareo, mamaky an'Andriamanitra tsy any amin'ilay ambony tsisy mihinana, fa mahazo ny anjarany daholo izay manatrika eo. Zany ny Andriamanitra ao. Andro maraina manana fanantenana fa n'iza manatrika tsy mandrehana izao fampaherezana izao misy anjara ao anao avy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza reraka. Raha vao reraka zany ianao dia lasa diso ny zavatra homanin'Andriamanitra ao anao. Tsy mahazo reraka. Tena akaikinao, tsy mahazo reraka hoe. Misy fotoana any am-piasana ianao tenen'ny patronao tsy mahazo reraka ianao. Fa tsy izay le resahako anao. Fa le tenen'i Jesosy eto tsy mahazo reraka ianao.
Inona le mampareraka? Mety tsy ampiteny. Dia lasa tafajery ny tany, tafanisany zavatra ny tany misy, nefa Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra azonao isaina. Jesosy koa nilaza fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy raha vao tsy ampivavaka dia reraka. Na feno vola reo aposinao, reraka ianao raha vao tsisy vavaka. Taoko aizy ity vola ity dia ity zany zao dia alefaka any amin'ny banky dia raha very ihany anao ahoana ne. Misy olona nefa miaraka amin'ny roanjato fa tena tompo tsara. Roanjato a! Mety ho gaga ianao, iza nefa niaina an'izany? Misy olona efa niaina an'izany. Satria tsy miankina anaty paosinao fifaliana. Raha ankinina amin'ny paosinao fifaliana, kisy fifaliana izany eto. Isy fifaliana ve eto? Tsy hanomboka mihitsy mifety raha miankina amin'ny paosinao. Surtout raha paosy goka. Izany hoe izay miditra dia lasa. Raha vao miverinao fanekena miaraka amin'Andriamanitra dia zaira ilay fanekena ilay paosy. Halleluja. Jaona 7:12. Ry malala, mangataka mba hambina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana amin'ny fanahinao. Ahoana no ahafahana mibanjina an'Andriamanitra sy mifantoka aminy satria izy mampitombo ny vokatra. Ahoana no ahatonga an'ilay hoe mba hitombo ny vokatra eo amin'ny fiainako izany? Raha ny zavatra reo marikeka aloha dia izao ara-panahy foana aloha ny jerevan'Andriamanitra vao miampitany amin'izay mety ilainao. Inona ary izany ilay ara-panahy andrasan'Andriamanitra amiko mba hahafahan'ilay vokatra eo amin'ny fiainako mba hahazo tazana hoe tia misy zavatra natao dia mba hody vokatra izay natsakaina, hody ventiny izay natsakaina izao fomba fitentsika malagasy. Marka 11:13 nijerevantsika an'izay. Indray mandeha Jesosy nandeha te hinana viavy izy ary nahita viavy. Hozy izy Marka 11:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravona ery lavidavitra izy dia nankeo. Fa toa ahita voany eo aminy. Te ahita fruit. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita ninninina fa tsy ravina ihany. Fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia fruit ny tiany ho hita. Andro maraina zao fruit ny tiany ho hita. Da tsika hiditra pratika ary. Fa inona graine pasteur? Vakitsika tery aloha tery. Ny vozy izy dia tenin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao voalohany zany. Tsy hainao be teny raha tsy toetra. Tsy hainao mitondra graine na be ravina. Fa hainao mitondra fruit. Inona moa fruit? Fruit de l'esprit, Galates 5:22-23. Toetra. Graine ny teny fruit ny toetra. Ka raha ianao zany le aviavy jeren'i Jesosy andro amin'ny maraina dia tsy mampaninona na manana graine ary ianao feno teny be fa ny tena tiany ho hita aiza ny fruit, aiza ny toetra. Andriamanitra te hahita toetra. Ary rehefa avy mihinana toetra Andriamanitra dia misy teny ao anatin'ilay toetra. Rehefa mihinana voasary ianao dia inona ny hitanao anatin'ilay voasary avy eo? Misy voaniny, misy graine. Tena akaikinao toetra aloha voavoa avy ireny farany. Toetra aloha voavoa. Enao mamoaka toetra mifanaraka amin'ny teny fantatrao. Tsy hoe tsy ilaina le graine, fa avy amin'le graine naniry mahatonga an'le toetra ho tazana, ary rehefa raisina le toetra ka hohanina dia tokony ho hita ao anatin'le toetra le graine. Raha eto zany ianao miteny amiko hoe za paster efa hatramo mbola kely mihitsy mipandefitra dia tsy izay le izy. Fa raha eto ianao miteny hoe nahita an'i Jesosy nandefitra ny amiko dia lasa tia mandefitra dia teny akaikinao zay le izy hoe. Tsy toetra naturel le resantsika eto, fa toetra ara-panahy avy amin'ny andraisanao an'i Jesosy. Izy kosa aloha tena hatramo mbola kely motomotina kely. Izy io na zaza rehefa nona tsy mitomany zany. Molony fotsiny atao kely ohatry dia rehefa tsy omenao nono izy tsy mitaraina mihitsiny. Tena akaikinao tsy izay toetra tsara izay le izy hoe.
fa le toetra tsara hoe rehefa avy nandray an Jesosy. Zay mahatonga antsika tsy mijery olona tsara toetra. Nandray an Jesosy ve aloha izy? Misy olona zay fantatro pastera tena généreux zany sady général koa izy. Tia mizary zany. Marina mafy resy mihitsy nareo kristianina. Ie. Fa ny tena manaraka fotsiny manana Jesosy fe izy. Izy aloha tsy manana resy izy zany. Oui. Satria tsy asana générosité no jerena fa manana an Jesosy aloha. Ao aorianan'izay tokony ho généreux ny olona manana an Jesosy. Zay kosa. Satria ny Jesosy banjinao tsy Jesosy kahihatra. Jesosy tsy ny antony miasa ireo meko tsotra zany nataony. Nomeny ray mandeha ny ainy. Matoa zany ianao tsy généreux, tsy mijery an Jesosy ianao zany. Tsy tafajery an Jesosy ianao zany. Tsy mahafantatra an Jesosy ianao zany. Jesosy tsy kahihatra. Ka lesany pastera raha nesorana te ho ampy ve? Tsy ho ampy mihitsy raha vao tsy hanesoranao. Ny finoana tsy hoe ny finoana tsy hoe hanesoranao zay tokony esorana dia ampy le eo kinona koa ny ilana finoanako ampy zany par calculako. Ny finoana anao mankatozy asain'Andriamanitra ataonao na hoany. Miaino tsara avetsika. Fa raha vao tafiditra koa na hoany na tsy hoany dia efa tsy mino sady indray ianao. Fa tokony mino ianao. Toetra zany ny tian'Andriamanitra ho hita rehefa tonga eo amina hazo anankiray izy. Ataontsika hoe ianao zany le hazo. Tonga saina mihitsy hoe ino moa ny narantiasa fanompony ity? Hazo no vanokilakana. Ny hazo no mitondra fruit. Zay mahatonga ny aty sekolina toetra, dilirina ato ny toetra. Miala eto ianao tsy maintsy tonga saina fa misy toetra mila miova. Andriamanitra zany rehefa tonga eo aminao hoe ianao maika amina zavatra anankiray fa mamaiky an'Andriamanitra koa avoy ny fruit, avoy ny toetra aloha. Amen. Dia hozy izy Jesosy misy zavatra important be eto. Eny hoe hozy izy Jesosy ary toa tsy misy fruit le aviavy. Dia mety mpianatra ny teny hoe normal be tsika volana février any amin'ny mois de mai vao tokony haniry io. Hozy izy Jesosy nijery an'zareo. Ny fahavokarana tsy avy amin'ny saison fa ny fahavokarana avy amin'ny présence. Tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Ny fahavokarana tsy avy amin'ny saison. Tsy rehefa tonga ny saison fekaran-karama vao tsara fanahy ianao. Tsy hoe eretana izy rehefa 15 du mois eo. Fa à partir en 21 izy mahafinaritra. Tena kaikinao saison zany hoe. Fa le resahan Jesosy eto hoe mbola tsy tonga ny saison. Fa eo fanatrehan'Andriamanitra dia efa mivoaka le voankazo. Numéri 17:23 naran'i Jesosy. Ary noho ny ampisy dia niditra tao amin'ny tranon'ilay vavolombelona Mosesy. Ary indro nitsimboka ny tehany Arona izay antaranaky Levy, nanaraka namono dia namoa amigdala. To dia namoaka amonda. Fruit. Le fruit io satria teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra napetraka le tehana. Ianao tonga tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra matetitetika io. Mivoaboaka eo amin'izay le fruit. Za pastera tena miady mafy mihitsy mba hivoaka amin'ny fruit. Tsy ady mafy zany maketo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny dia mivoaka io. Ka le fotoana maraina mihitsy tsy afaka ataontsika atoandro. Amin'ny firy le mahafaka anao ary. Aleo tsy atao amin'ilay atoandro fa sao dia tsy afaka ataonay tranonareo. Ka le amin'ny tranonay koa dia mety tsy afaka. Inona ihany ary. Tanareo amin'izay raha vao excuse ny lasa aloha. Raha mahatery anao marina tokoa fa te hahita ny vokatra ianao hivoaka avy eo anatinao, vokatry ny fanahy, ataovy sarobidy ny fanatrehan'Andriamanitra. Mila fanatrehan'Andriamanitra anie zasy ianao. Dia hamakivaky zorony tsisy fanatrehana zany. Tonga ny amin'ny enina dia reraka ihany. Firy nefa tratra an'ity? Mana rendez-vous amin'ny valo pastera fa tsy afaka hanatrika sekoly. Dia lasa ianao tena misakrifie anao sekoly, lasa ianao milahatra any amin'ilay olona. Le olona misivy vao tonga. Voalohany zany, rendez-vous amin'ny Jesosy n'annulenao. Ianao zany se permettre mi-annuler ny rendez-vous anao amin'ny tompo dia mety tena avy ka tena nitarihan'ny fanahy mihitsy aka. Mahatahotra be amin'izany valiteninao zany.
tsy zay metimety aminao natao fitariam-panahy. Ka le ao anie ohatra manintsinintsy fa mitady toerana tsy manintsy zany ianao. Zay ve nitariam-fanahinao hoe ianao manokana aza makao fa ao masika be ny ao. Inona ke le fasiana? Le toetra dilirina iny ve zay ve dikeo masika ve? So dia maloto fieritreretana. Tonga avy le olona misivy, way fa tamin'ny firy moa zany efa teto? Tamin'ny fito sasany. Tena azafady fa misy fotoam-bavaka zay tary amin'ny super U dia mba nanatrika tany. Azafady fa afaka atao rapitso zay le fotoana fa tsy afaka mandray anao tsiny aza ao. Ianao zany ny sakra an'le teto tonga any amin'le olona hitretina fa omenao aja na mihaja an'le Jesosy tsy nomenao aja teto fa izy nanatrika le fotoana teto avy ianao alefany amin'le rapitso indray. Mety mbola tsy tratran'izay ianao ary mirary mba tsy ho tratran'izay ianao fa tonga dia ho tonga saina fotsiny hoe misy rendez-vous any amin'ny Jesosy rendez-vous ambiny makasisiny. Anandrana. Mety ho gaga ianao fa maninona sasany miteny an'izany ve? Nandrakandrana. Petra ho voalohany Andriamanitra. Tsy hanenina izany ianao. Izy no ilayntsika. Le Andriamanitra faly mahita ny fruit entinao, zay le toetra, no ampitondra fruit ny fiainanao, zay le mba hirinao. Jereo tsara ny fitenin'i Jesosy, fifaliako aloha foana ianao. Andriamanitra zao dia mametraka foana tsy ianao mihitsy numéro 1 eto. Tsy possible. Satria tsy ianao mihitsy numéro 1, tsy maintsy izy numéro 1. Teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny namoaka fruit le tehany arona. Ozy Jesosy tsy miandry saison tsika. Tsika tsy fruit saisonnier fa tsika fruit présentier. Alléluia. Foana alefako tany amin'ny akademie française iteny zay ndro maraina. Avy amin'ny fanatrehana. Isaka mandrezana ianao hoe miaraka amiko ny tompo tokony disponible le fruit. Fa dikan'le saison rehefa mitranga ny valim-bavaka tena teraina ny tompo miterahany zay fa tsara izy mandrakizay famindram-pony. Ary ianao rehefa tsisy vola vaofantananao dia saory Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Teneno akaikinao saison zany hoe. Tsy hoe mety zay ataony manodidina anao dia mety ianao. Saison zany. Fa ny présence ny ao anatinao mihitsy ny renao hoe ato amiko Andriamanitra. Miaraka amiko Andriamanitra. Jolie indray ny journée androany. Ninona hita masoko sy reny sofiko. Genesis 1:28 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nitsodrano ny olona ka nanao hoe maharofara. Dia mahavariana fa dika teny fototra tsy maharofara fa mamokara vokatra be dia be. Amin'ny malagasy zany raha vao hoe mamokara dia tonga dia miteraha foana zany. Zay ny dikan'iziko. Ianao zany vao miteny hoe mamokara se tonga dia hoe ka ny anay rehefa tia mena tany. Nefa le tiany Jesosy teny dia mitondra fruit be dia be. Ny fruit resan'Andriamanitra tsy zaza fa toetra. Fa tsofina rano zay mbola te hiteraka be dia be. Halleluja. To dia lasa iny. Fa ny ao am-pon'Andriamanitra mila mitondra fruit ianao be dia be, voankazo be dia be. Inona le voankazo? Toetra. Rehefa avy mihinana fruit ianao dia misy voany ao anatiny. Fa tsy hoe voany aloha hitana hoe ety ivelany. Hafahafa izany voankazonao zany. Hoe feno voany ety ivelany. Ny hitako aloha ohatra mihina zavoka ianao dia rehefa sokafana ilay izy alainao ny nofony dia misy voany ao anatiny. Ny letisia koa tahak'izay tsy voany le ivelany iny fa fonony. Dia rehefa sokafanao iny tsy hohaninao ny nofony dia misy voany ao anatiny ao. Rehefa maka voasary koa ianao dia ohatr'izay tatahanao ohatr'izao sokafanao dia misy voany miafinao ao amin'ilay voankazo. Ny toetra izay fruit iainantsika dia misy fototra tenin'Andriamanitra. Tsy hoe feno teny tsisy toetra, zay amin'izay ilay izy. Tsara zany tsika
Matateraka ny tenyle lazaim-Paoly hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo, tena ilainy izay. Fa ny objectif tsy aleo feny teny nefa ratsy toetra kely. Na ratsy toetra be. Na ratsy toetra tonony. Tsy fahafenoan'ny teny ao anaty, fa fisehoan'le toetra avy amin'le teny ao anaty. Tena kekinao mila feny teny ianao. Fa tsy mijanona ho feny teny. Fa mamoaka toetra hoe. Isaky ny avy mamaky baiboly zany ianao tokony misy toetra tsara mivoaka. Dia inona zany mitranga rehefa tsy mamaky baiboly ianao? Na za koa tsy haiko inona zany. Mamaky baiboly rehetra. Alléluia. Mianatra, miatrika. Ao amin'ny Luc 11:11 dia misy zavatra nampianaran'i Jesosy ihany koa, fomba fiatrentsika zanak'Andriamanitra. Izao no lazainy anaran'i Jesosy. Fa iza moa aminareo izay iray raha angatahany zanany mofo ny hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy mena rano hosolo ny hazan-drano. Eto tena manazava Jesosy hoe relation entre père et enfant eo amin'ny ray sy ny zanaka. Dikan'izay révélation vaovao nentin'i Jesosy hifandray amin'le fanovana ny natiranao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ty révélation ty zany tsy niainan'ny ry Abrahama na dia natsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Tsy niainan'ny ry Moïse na ry Daniel izay olona tena nitsongain'Andriamanitra manokana hoe reo tena miavaka ary tena mahazo mifankasitrahako. Satria ireo mbola tsy afaka nandray an'i Jesosy, satria Jesosy tsy mbola tonga tamin'izany. Ty prinsipa anankiray ty amin'ny fomba fiatrehanao niara-bolanao miatrika an'i Jesosy dia izao no teneny eto. Rehefa mila mofo ianao dia tsy mangataka vola hividianana mofo fa tonga dia mangataka mofo. Tsy possible an'izay prinsipa izay ianao raha tsy zanak'Andriamanitra. Ny fomba hitarihan'ny fanamasina anao dia esorin'ny fanamasina ao anatinao ny resa-bola rehetra. Tonga dia lasa mianatra ianao tompo. Tiany ilaiko. Dia tsisy teo ianao izao ny vidiny. Tena kaikanao tsy mila miteny vidiny ianao hoe. Hainy atao zany hoe. Raha vao miteny vidiny mantsy ianao dia tonga dia misy lien ohatrandreny amin'ny internet ireny. Vao miklike eo amin'ilay vidiny ianao dia tonga dia anatin'ny paosinao no maso. Ohatrinona ny ao anaty ohatrinona ny tsy misy aizany ray no ahitana an'io dia misy conclusion hoe tsy ho azoko mihitsy io. Dia any amin'ny farany misy entre parenthèse hoe aleo tsy resahako amin'ny tompo akory. Andao maraina ny tompo te hilaza aminao, resao on'ilay izy. Fazasiana resa-bola. Ohatran'ilay fandresen-dahatra efa 10 minitra sisa fa ohatra mbola mampatahotra ilay fandresen-dahatra ao. Dia ahoana zany? Vao tamin'ny maraina mihitsy any zao resa-bola taminy. Dia manomboka andro amin'ny maraina za miresa-bola aminy ary. Resao ilay zavatra ilainao. Ozy izy eto, iza aminareo ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato. Jesosy tsy niteny mihitsy hoe mangataka vola ilay zanaka hividy mofo. Ny zanak'Andriamanitra dia tsy mangataka ohatra ny mpanompo. Ny zanaka mangataka izay ilainy fa tsy moyen azahoana izay ilainy. Le moyen mihitsy mifoanan'Andriamanitra ao amin'ny sainao satria Andriamanitra ambony moyen. Tsy afaka ino ny zavatra vitan'Andriamanitra tsika raha hijeriny ao am-paosinao. Raha mijeriny atao paosiko ianao dia tsy afaka anao nininina ho atsika eto izao. Ary tsisy inona afaka atao anao koa. Dia miara-mirava fotsika amin'ny fahasavan'Andriamanitra amin'ny herinandro indray zany hiteo izay ny efarana ny fivorena. Fa tsy ny ao anatin'ny paosiko ny resahako anao fa ny ao amin'ny fahaiza-manon'Andriamanitra tsy voafetra. Aza mandefa lavitra fa misy inona atao amin'ny paosiny feno zavatra be dia be fa fanoharina ilay izy. Alléluia. Fa raha vao mijery moyen ianao. Daontsika isaina ary. Voninahitra ho an'i Jesosy pasteur fa misy 500 millions de francs zany atao amiko. Tsy mahavidy fiara zany. Dia efa kivy sady ianao zany. Tanao? Nafaran'izay ohatrinareo dia misy zavatra foanao akivy ianao. Ny zanaka tsy mangataka vola hividianana zavatra fa tonga dia ilay zavatra angatahany. Zay mahatonga Jesosy rehefa mivavaka tsy miteny hoe raha eo reto vahoaka tsy midimy arivo reto dia tonga avy nanaraka ary fantatrao fa manaraka izy ary tena liana mangetaheta. Aoka ho arotsaka ao ny vola ao anatin'ity sakosy mazika ity.
aoriana zao to dia feno vola tamika dia irahako a i Andreasy Simona hividy mofo tsy zay ndraisy mofo kely zay nisy ny andrandranolanitra izy dia nisaotra dia nizarainy araka ny fitantarany olona dia isaky mizara izy dia lasa mofo ray kay tia hitany sany a mofo ray zany rehefa zaraina dia lasa mofo roa dia rehefa zaraina indray le mofo anankiray dia lasa mofo roa fa tia mbola tsy hitanao mofo tonga dia lasa sandwich misy zavatra mbola tsy nahitanao an'Andriamanitra ok anao vonona tena marina zany za mihino zavatra oatra zany a mihino zavatra kidaladala oatra zany a samy mihino fotsiny e ianao mahazo mofo za mahazo sandwich aveoko samy mihinoko zao tena misy misay ny anahy aloha ny tiako a men'Andriamanitra arivo ariary a dia mividy mofo atro aloha iny ny ohatry ny sira afaka manga ny fiainanao Andriamanitra Andriamanitra raintsika dia tsy tia manao resa-bola amintsika zanany satria toy ny mametra ny fahaiza-manao ntsika avy amin'izay misy tsy misy eo mihitsy ilay problème zay no isan'ny mahatonga antsika tsy avelan'Andriamanitra anisan'izay misy eo amintsika azadiny fa zay efa nytenen'ny tompo tamin'ity taona ity a aza manisa ozy izy satria tsy miankina amin'izay voisanao le ho ataony ngeza be amin'ity taona ity a ho an'ny tsirairay avy raha vao miainga amin'izay isainao ianao dia ianao rehetra misainao eny aty taona ity mety ho tsara ihany angambany raha hiteny zao Andriamanitra hoe mahazo trano dia vao place telo vao vidiko Andriamanitra tsy niteny hoe ohatrina ny aminao dia avy amin'izay dia mijery anao ndry zay volanao mialatsiny aminao zanako fa tsy afaka omeko trano ianao ary tsy ohatr' izany ny Andriamanitra ny Andriamanitra ao miainga botolo be fotsiny izy sincère be miaraka amin'ny fony be fitiavana be tonga avana izy inona ny ilainao dia ianao koa sincère be avy trano dia tsy manontany izy fa ohatrina ny eo aminao tsy manontany an'izany izy to dia miditra midingana manaraka appartement ve sa villa sa immeuble sa villa avec étage tanareo any amin'le mba hirinao to dia antaniny dia eo amin'izay le miady le finoana tea maly any hoe tesy étage tonga dia misarika le vola lafo be zany mananina zany ananina ny ananina zany sy mahoatrina indray vao vitsy zany tena eo akaikinao mizavatra rehetra any Andriamanitra atao hoe mianara miatrika miaraka amin'Andriamanitra hoe Jakoba 4:3 aminaran'i Jesosy mangataka nareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo raha vao miresaka dépense ianao dia tonga dia diso le demande vao dépense ny resahanao dia diso ny demande ianao zany tsy ohatry ny any amin'ny asa-panjakana hoe mangataka budget fa to dia miresaka amin'Andriamanitra tompo misy an'ity mba hiriko mba ho atao eo amin'ny fiainako dia mahatoky an'Andriamanitra ianao ao amin'izao toko fahenina le resantsika teo modina ny tany toerana hividianana mofo Jesosy Filipo namaly hoe ny kesy a misy ahafahana mividy fa tsy ampy ho an'ny olona 15,000 na avariana nefa tsy kesy le izy fa zay mofo kely teny tanan'le tovolahy kely ny angian'i Jesosy ampony zarena tamin'ny vahoaka 15,000 le mofo nampitomboana ary Jesosy ny ampianatra fa tsy miankina amin'ny moyen misy tsy misy fa miankina amin'ny isan'ny olona ovokisana tsy kesy tenenina akaikinao tsy kesy misy kesy zao any amin'ny tokantranonao any tena efa misy kadradraka sy efa tranonkala efa ela tsy nisokatra satria tsisy nininina fa tsy miankina amin'izay tsisy nininina izay le tian'Andriamanitra atao amin'ity taona ity fa miankina amin'inona le izy miankina amin'le toetra avoakanao tsy miankina amin'ny moyenao le izy fa miankina amin'ny toetra inona nataon'i Jesosy teto tamin'le nampitombo mofo 5 sy azan-drano 2 nasio fisaorana tena akaikinao asio fisaorana hoe rehefa tsy haingy amin'ny kesy ihany averena asio fisaorana rehefa tsy haingy amin'ny kesy ihany hoe misy taontsika mijery le kesy dia misy ambombava tsara dia saotr'Andriamanitra ny amin'ny abetsahany kesy dia raina ny anaranao fa Andriamanitra ny fahavokarana ianao fa ny tena misy tsirony ny tena misy tsirony sokafana le kesy sao dia tsy kesy ary ty kesy kilia fa mbola tafasoatra ianao saotr'Andriamanitra zavatra hitako tsy ese vola
fa ny zavatra fantatro a misy Andriamanitra ozy Jesosy mianatry ny endry ty lita kelyky ty a halleloia mianatra an'izany ao anatin'le toetra inkio misy fiheverana ny hafa ny antony ampitomboanan'le mofo tsy amokisana ny mpianatra manjary voko mofo ny mpianatra fa nisy vahoaka nanaraka fahatelo a misy fahasaro-piary tao amin'i Jesosy hoe angony zay tsy lany fa tsy mahazo ariana zay tsy lany zany zany ao anatin'le mahatonga le zavatra aingana be aza mora sondriana hoe azonao zay ilainao dia very avy eo izy ohatra ka tsy laninao. Andriamanitra tsy tia gaspillage. Eny io tsara zany a. Ka raha eto ianao olona mpandanindany amin'ny zava-poana amboary aloha zay toetra izay. Fa Andriamanitra tsy miaraka amin'ny olona mpandanindany foana. Halleloia. Fataro ny vary laninareo menakavy dia ataovy mifanaraka amin'iny. Raha misy alika moa ataovy mihoatra kely mampalahelo alika raha tsy mihinana. Fa tsy hoe ataonao double le izy dia avy eo tsy lany dia halleloia dia arianao fotsiny avy eo le izy. Mbola tsy sendra ny tena tsy nisy ianao a. Irariana mba tsy ho tratra an'izany. Aza tia manarinary. Rehefa nandoha-tsasaky ny Sekoly indray ny mpianatra dia nanao miracle Jesosy. Nasainy nanjo ny Petera dia trondro voalohany nasaina sokafana ny vavany a anaty trondro mahita volona. Rehefa ela be tsy haitsika intsony zany. Mihina fa ho averina zany ato. Tsy kesy, tena kaiky ianao tsy kesy le izy hoe. Matthieu 17:27 aminaran'i Jesosy. Nefa andreo isika manafitoana azy. Mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao manjono raiso azan-drano azy voalohany. Rehefa sokafanao ny vavany, ahita vola Sekoly eo ianao dia raiso zany ka omeo azy ho avy amiko ianao. Mitoetra naseho an'i Jesosy teto. Miresaka an'le toetra tsika. Miresaka an'le toetra mba handaitra le tsy miresa-bola. Asika treto a. Matoa zany ianao tsy resa-bola amin'Andriamanitra dia misy toetra eto zany a tokony ekenao ho appratikenao. Naseho an'i Jesosy a feno fisaorana mpihevitra ny hafa tsy tia gaspillage. Avereno zay feno fisaorana hoe a mpihevitra ny hafa tsy tia gaspillage hoe. Teto amin'ity indray no men'i Jesosy indray le izy mihevitra ny hafa tsy ho tafitoana. Zany hoe mikady zany ianao sao dia manafotoana azy zavatra teneniko zany. Sao dia manafotoana azy zavatra hoaniko. Sao dia manafotoana zavatra ataoko eto. Ohatra le olona miteny hoe zaralahy noho ny amin'ny tompo dia fady voatabia tokon'izay fa manjary zay tsy mihinana voatabia. Dia tsy tonga avany eo dia tena zay ketchup zany tonga dia tena ataony anina miaraka amin'ny rogay. Manafotoana azy ianao. Mba miaritra kely ianao amin'ilay fotoana mety iarahanao amin'iny olona iny dia tsy misy resaka voatabia mihitsy zany sakafo hoaninao. Mafimafy kely a. Fa noho ny amin'ny tompo. Toy izay Jesosy mba tsy hanafotoana azy. Voatabia ny teneniko fa kisoa le izy izay. Tsy azonareo le. Mety misy olona ohatr'izay dia tsy anjaranao tokony tsara hoe tsy izay le izy. Fa hozy izy Jesosy mba tsy hanafotoana azy. Faharoa nisy fankatoavana tao. Vao niteny Jesosy ndana manjono teo ny eo Petera tonga dia nandeha nanjono. Amaranako azy. Rehefa karakara visa en Corée du Sud zay nasaina nitondra ina moa relevé bancaire. Jereva le coréenne relevé ako. Io volanao. Hainao? Velona amin'io ve ianao 100 000 le izy. Hainao? 100 000 ny ao amin'ny bankiko fa ny billet voaloha. Séjour voaloha. Ka tonga eto amin'ny jorovaolombelona anao fa tsy kesinao le izy fa Andriamanitra miasa mampahita avy ty anao. Raha le 100 000 tao amin'ny bankiko neny ny ainganako tsy natamatavy ary tsy tonga. Tsy haiko raha mazava zany. Nanomboka ny esola ny pneunay. Zay ny amaranako azy. Tamin'ny confinement nisy olona niantso. Iny misy vola izy taovy pneu vaovao 4. Tena akaikinao tsy kesy le izy. Ary fantatro ny tompo raha vao ampandalovina amin'le ry io a. Tsy olona any amin'ny zavatra tsisy dikany le izy a. Misy ketrika be dia be tonga dia
atony ny tompo atotr' zao atony ny mpanompon'Andriamanitra ty aloha izy Andriamanitra tsy azo pneu reo tonga de tsy mandalo eo aminy le izy tonga de pneu vaovao karaha miteny ty eto tsy miteny zavatra maniditsidina fa miteny zavatra ataon'Andriamanitra atao anatin'ity asa fanompony ity enao anefa ato manomboka andro amin'ny maraina misy trany zany fahaiza manao n'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ajanoko eo be mba ataovy ampy zay amelombelomana anatiny ifantoka amin'i Jesosy amen tsy asiako resabola ataoko feny toetra tsara tsangana amin'izay hivavaka afantananao hoeto amin'Andriamanitra ny fonao fisainanao momba anao manontolo sotra ray aminaran'i Jesosy ny fafana mianatra miatrika Jesosy tena avy aminao traindray diso ny fomba fiatrehanay ary rehefa diso ny fiatrehanay dia diso ny vokatra dia izay ihany mandiso fanantenananay satria diso fihevitra izay ndao maraina mankasitraka sy misaotra anao zay napatsahivinao tompo nomenao ny teny fa ny antom-pisiny ny zavatra petraka eo aminay dia tokony atonga anay hibanjina sy hijery anao fa enao mpamafy zay ho an-tananay dia misy voa natao afafy misy mofo natao hohanina nefa tsy izay mamafy koa fa enao no mampitodika anay hijery anao ary aoka ho avy amin'ny fijerenanao tompo ny fiaingan'ny zavatra rehetra ataon'ny zanako ao manomboka andro amin'ny maraina so rabetsaka rehefa tonga teo amin'ny aviavy ianao fruit ny tianao hita fruit tsy avy amin'ny saison fa fruit avy amin'ny présence androany zay Jesosy misafidy tsy hamoaka vokatra amin'ny fotoana ilainay fa hamoaka vokatra satria eo ny fanatrehanao amin'le fotoana ilany ny fanatrehanao izany mba tsy ho tahaka an'le aviavy zay voaozina fa ho tahaka an'le aviavy nambolena teo amin'ny tany mboloboka ka mbola nomena tombontona anatenan'ny tompony vokatra avy aminy so raha fa napatsehivinao any androany any kio fa ny zanaka tsy manao resabola amin'ny rainy maro ny vavolombelona mety njoroana teto fa manana kio reto zanako reto aoka ho tsy ahivina fa tsy avy amin'ny fahaiza manangona natateraka zavatra be deaibe teo amin'ny fiainany aoka izy fahatongavan-tsaina vaovao manomboka andro maraina fa Andriamanitra mifampahitana fitianao Andriamanitra miainga avy amin'ny fahaiza manaonao tsy mijery an'izay misy izay tsy misy fa Andriamanitra mahatoky anao misy zavatra tsy vita amin'ny volanay fa porofonao fa vitanao aoka ho tafaverina anatin'izany fomba fijery zany zay tsy raray avy zay tonga eto satria ilainay ny miombona aminao sy miray aminao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy raray avy nefa tompo rehefa tonga eto androany manana ny matery anay misy zavatra mety manahirana mety any amin'ny asa mety amin'ny fiainana andavanandro ndreto zay tahaka ny zanaka ary tena zanaka tokoa tary amin'ny fanahinao mametraka amin'ny fiainana tsiraray avy eo an-tananao tsaroviny tsiraray avy aiza vela hiala eto izy mavesatra na feno fanahina na feno tahotra mijoroa Andriamanitra tsy lalidalovana fa mahareny sofinao an-tanao tsy fa mahavonjy enao le mahavonjy anay amin'izay matery anay tsaroviny isa-tokantrano tsaroviny tsiraray avy tonga teto izy name voninahitra anao tonga teto izy nametraka anao ho voalohany alohan'ny atrehana ny asa mandraraha amin'ity tontolo andro ty aza velo ho raraka tany zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen mahazo toerana vetivety no fanatintsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra alleluia na voaray zavatra ventsika andro maraina na voaray zavatra sasy ianao aza tiny fa rehefa nijery an'ilay aviavy Jesosy mbola elaela vao saison mbola dans 4 mois ozy izy fo izy Jesosy rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia tokony misy fruit foana ary zay na tonga natao edena satria Andriamanitra tonga atao isan'andro tena ninona misy fruit isan'andro voavoaroaka atao edeny Adama sy Eva any amin'ny toerana tsisy fanatrehan'Andriamanitra tsisy fruit isan'andro anana mipetsaka bozaka tamin'izany ny bozaka mbola azo hohanina tamin'ny voalohany taty aoriana vao nanomboka mifoka ny olona foka bozaka hoanina aloha izy vao mifohany zany hoe miala amin'ilay antom-pisina raha tokony ho sambatra miaraka amin'ny présence mioty vokatra isan'andro fotsiny tena mitoera amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro ianao mamoany vokatra ny fanahy isan'andro aoka ianao ho tsara fanahy amin'ny fotoana tsy fisiny vola rehefa misy moa vola inoko fa tena tsisy tsara fanahy ohatra anao eto ambonin'ny tany halleloia amin'ny fotoam-pilaminany zavatra rehetra misy fiadana ao anatinao fa amin'ny fotoana mety mandalo somary tafiotra ataovy misy fiadana foana ao anatinao
azakorotana manodidina fa ataovy ampiadano manodidina avy amin'ny fiadanan'i Jesosy ao anatinao. Tsangana dia raisy tsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fahafenoan'ny fitahian Kristy eo amin'ny fiainanao. Manomboka amin'ity marain'ity ho vitanao amin'ny zotom-po ny amoaka ny vokatry ny fanahy hors saison avy amin'ny fanatren'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahita fa raha tonga eo amin'ny fiainanao Jesosy tahaka nahatongavany teo amin'ny aviavy dia hanome toetra ianao mba hatonga amin'ny fanatren'Andriamanitra ahazo aina. Manona amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa tahian'Andriamanitra ianao sy izay rehetra mahakasika anao, ny ankonanao, ny asan'ny tananao, izay rehetra ataonao, ny asa mandrarahanao sy ny mombanao manontolo. Voatany journée androany, voataty herinandro ity. Miala ny siklônina amin'ny anaran'i Jesosy, tahian'Andriamanitra ianao. Zareo fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra no toy izao dia fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.